eny mbola eo ianao mijery maheno izao fandarana izao ary tsy diso ianao fa ao anatin'ilay seminaira ny fifandraisana an-trany a izay mitondra ny lohateny hoe ny fifandraisana sy ny fanabeazana ary azadino a mbola ao anatin'ny herinandro ny fifandraisana isika ankehitriny ny lohahevitra manokana izay erantsika mifampizara indray amin'ity takariva ity dia ny hoe ny fahaizana miaino andeha hivavaka isika. Raha eo omeo anay tokoa ary izany fahaizana miaino izany raha eo ka tonga anay tsy hanadino ny afatra avy aminao fampiatra izany kosa ho voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fahaizana miaino toy ny seminaira izay efa nataontsika aloha hevitra vitsivitsy izay dia fantaniana trany no apetratsika ary iarahantsika mamaly avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany ao anatin'izao seminaira ny fifandraisana sy ny fanabeazana izao. Ny fahaizana miaino. Fantaniana voalohany ara dia ny hoe inona ny tombontsoa ny fahaizana miaino? Inona ny tombontsoa ny fahaizana miaino? Ao amin'ny ohabolana toko faha 220. Ohabolana toko faha 220 ka ny andininy faha 820 tapany faharoa dia zao nambarany tenin'Andriamanitra. Ohabolana toko faha 220 ka ny andininy faha 820 tapany faharoa dia hoy izy manao hoe fa izay mahay miaino dia iteny mandrakariva. Ny mpandinika rehetra ry havana dia manamafy fa ny fahaizana miaino no lakile ny fifandraisana. Marina fa miaina ao anatin'ny génération Y isika ankehitriny anehoana n'ilay telefona sy ny écouteur ka variana amin'ny zavatra enona sy jerevana ny rehetra ka manadino ilay fienona ny hafa ivelany. Ny mpandinika kosa dia manamafy fa ny fahaizana miaino no lakile ny fifandraisana. Ary azo ampiarina eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka ihany koa izany. Ary indrindra eo amin'ny fifandraisan'ny mpinamana, ny mpiarabelona ihany koa. Ary indraindray dia manery ny hafa hiaino antsika isika. Nefa isika tsy vonina anokana fotoana na dia kely aza hiainona azy ireo. Ary soratra masina mihitsy ny hoe miaino mba ahafahana miteny. Miaino mba ahafahana miteny. Fantaniana faharoa dia ny hoe iza mihitsy aza no mampiatra ity teknika na le hoe fahaizana miaino ity. Iza mihitsy no mampiatra azy. Salamo 7:70 ka ny andininy voalohany. Salamo 7:70 ka ny andininy voalohany dia mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny feoko dia makany amin'Andriamanitra ka nitarainao. Eny, ny feoko makany amin'Andriamanitra ka miaino izy. Andriamanitra mihitsy ry havana malala no manome modely amin'ity fahazotoana miaino ny zanany ity. Ny olona no foroniny ity. Ary tena tian'Andriamanitra ny miaino antsika. Ary tsy sasatra izy, tsy reraka izy ny mandre antsika mitantara aminy momba antsika rehetra. Tena falifaly mihitsy izy raha azo atao amin'ny teny hafa. Izany hoe miaino antsika isa minitra, isa segondra izany. Ary tena fifalian'Andriamanitra ny miresaka amintsika. Lay mpanabe kristiana malaza iray nanome izao toromarika izao manao hoe aoka ny fofinainao rehetra ho vavaka. Na makany amin'ny rarahanao ianao dia azonao akarina mandrakariva amin'ny tompo ny vavaka izay ataonao. Ao amin'ny boky teo amin'ny Kristy. Nahoana tokoa moa? Satria mahafinaritra azy ny miresaka amintsika. Ary zany koa ny tokony ho toe-pon'ny ray aman-dreny rehefa miresaka amin'ny zanany. Ho toe-pon'ny olona miresaka amin'ny namany, amin'ny sakaizany, amin'ny mpiara-mianatra aminy, amin'ny mpiara-miasa aminy dia ny fahaizana miaino. Anisan'ny toetran'Andriamanitra ny miaino. Ary eo am-piainona nefa aoka isika tsy hanabaty ka hiteny manao hoe resa-jazy zany na hoe resaka tsy misy fotony na tsy misy dikany zany ambaranao zany fa tena manana lanjany lehibe eo amin'ny fitaizana. Manana lanjany lehibe eo amin'ny fifandraisana ny fiainona.
Fanontaniana fahatelo teny hoe iza ny tokony ivatana ny fanontaniany ankizy rehetra am'izay manitikitika azy. Ao amin'ny Joba toko fa 2 ka ny andininy faefatra. Joba toko faha 2 ka ny andininy faefatra dia hoy andaran'i Jesosy. Mifono aminao aho, mieno fa hiteny aho. Anontany anao aho ka ampahafantaro. Tahaka ny tsy nisalasalan'ny Joba nanontany an Jehova, no tokony tsy salasalan'ny ankizy miresaka sy manontany an'Andriamanitra. Ny ray aman-dreny ohatra dia tsy hoe iaino fotsiny, fa tena tokony ho vonina hamaly amin'ny fomba tsotra sy mazava, nefa marina reo fanontaniana zanany. Aoka tsisy fanontaniana ho sokajiana ho fanontaniana maivamaivana na fanontaniana adaladala, fa amin'ny fahamalinao azy reny amin'ny fomba tena matotra, dia hoe amatotra ihany koa ny fisainany reny zanatsika ireny. Aza ny fietsiny sy ny toetrany no amaritana ny ankizy mananjovaliana na tsy. Tokony hoenona avokoa izy reny ary omena valiny avokoa ny fanontaniana rehetra. Ary eto misy ohatra vitsivitsy ho raisitsika. Ohatra ny zaza sarokenatra. Mety manany ihany no fijery azy eo ampametrahana fanontaniana. Asa misy antaotra satria ny fahasarotan-kenatra ao anatiny no manosika azy ampome aloha vao mamoaka ny ao an-tsaina izy. Ary raha mahay miaino isika dia misy lanjany io fanontaniana sy fanamarena ataony ao anatin'ny fampiomezana io. Tsy misy zavatra mampiome ivelan'ny zava-marina. Ko raha mampome olona izay lazainy dia enoy sy dinio fa misy ampahany marina betsaka ao anatiny. Ny zaza sarokenatra sady be fo ndray ohatra, dia mety tsy avoaka izay lazainy raha somary manakotrana kely angamba aloha na mitsetsetra amin'ireo manodidina azy, fa ny fahaizana miresaka sy miaino azy no ahitana izay ao an-tsainy rehefa maneho ireny famantarana ireny izy. Ary rehefa famantarana ny fitaikina fiainony ireny dia mety iovaova ny fisehony eo amin'ny ankizy. Mety ohatra mipipiham-pandrinda izy, ohatra mamaky vera matetika izy, ohatra tsy matazona zavatra tsony ny tanany fa mianjera foana, mandona zavatra rehefa mandeha, manofinofy ratsy amin'ny alina, mitsangana rehefa manofy amin'ny alina, sy ny sisa. Anehoana ny tokony ianona azy reny izany. Ary tsy hoe eo amin'ny zanaka ihany, fa eo amin'ny fiarahamonina ihany koa dia misy ny karazana na le tempérament an'ny olona. Ka ninona mety tempérament ananany, na mélancolique izy, na colérique, na sanguin, na flegmatique, dia samy mety manana ny fomba anehoany ny amin'ny fampitan-kevitra. Fa ny adidin'ny olona indrindra tia mifandray, mahay mifandray, dia manana an'ilay capacité d'écoute na ny fahaizana miaino. Ary manana ilay atao hoe écoute active, tena miaino amin'ny lafiny rehetra. Fanontaniana faefatra dia ny hoe inona ny dinga ny fianona araka ny modelin'Andriamanitra. Inona kosa indray ireo dinga ny fianona araka ny modelin'Andriamanitra. Ao amin'ny Exodosy toko 7 ka ny andininy 7. Exodosy toko 7 ka ny andininy 7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataony mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony. Ny dingany iray manan-danja eo amin'ity teny izay novakitsika teo ity dia ny hoe efa hitako. Ny hoe miaino eo amin'ny ankizy, eo amin'ny olona mifanerasera amiko, dia mahita ilay olona iresahana. Tsy zakan'ny ankizy ny hoe alefa azy fa miaino anao aho. Sady mamafa trano isika ohatra, na manasa vilia, na mampily trano, na mandro sakafo no miaino. Fa ny hoe fahavononana miaino dia midika ihany koa fahavononana ijery. Tsy hoe mijery ara-tsaina fotsiny zany, fa mijery ara-baky teny koa. Ilainao ny mijery ny zanakao rehefa miteny izy. Ny zaza dia mandefa hafatra be da be amin'ny lalan'ny fihetsika, mihoatra no tsika olon-dehibe. Ary tena zava-dehibe ny tiliana ireny fambara alefany amin'ny fihetsika ireny. Ary tena mila jerena ireny. Ary zany no antsoina hoe miaino. Zany lakilen'ny fiainona. Ary tahaka izany ihany koa no tokony ho atao amin'ny ireo namantsika amin'ny fifandraisana. Ny teny faharoa dia hoe fantatro ny alahelony. Tena zava-dehibe eo amin'ny fahaizana miaino
ny fahaizana mamantatra izay lazain'le olona mifaneraserantsika. Nandray ohatra ho amin'ny zaza sika teo dia ny fahaizana mamantatra izay tena ilain'ny zaza. Ny marina kokoa dia manome antoka lehibe eo amin'ny zanatsika ny fahatsapany fahafantatsika tanteraka ny momba azy. Arodiny antsika manokana amin'ny lohateny ao aoriana izay lohahevitra izay. Andriamanitra zany rehefa miaino dia zao mahita izy, mijery izy ary mamantatra ihany koa amin'ny antsipiriany izay zavatra ambara aminy. Fanontaniana fahadimy aza teny hoe ahoana ny fomba hamantarana ny zaza eo amin'ny fiainona. Exodosy 7:7-9. Exodosy 7:7-9 dia hoy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ary raha niditra tao amin'ilay Mosesy dia nidina ny androraona ka nijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay, ary Jehova dia niresaka tamin'ny Mosesy. Ao amin'ny Genesisy 1:10 mifameno amin'izay ka ny 5. Genesisy 2:2 ka ny 5 dia hoy ambaran'ny ten'Andriamanitra manao hoe dia nidina Jehova izany tanàna sy ny tilikambo izay nataon'ny zanak'olombelona. Ny mampiavaka an'Andriamanitra ry havana dia ty le teny manao hoe midina ity, ty le fidinana ity rehefa misy toe-javatra mitranga. Ary tena modely ho antsika nomen'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny fitezana, eo amin'ny fifaneraserana amin'ny hafa, izany hoe fidinana izany, midina eo amin'ny toeran'le zaza, midina eo amin'le toeran'le olona ifampiresahana, ary izany no fomba fanaon'Andriamanitra. Ary ny fiainona mahomby dia ny fiainona maka ny toeran'le olona ianona. Tokony fadinany hoe vao miten'le olona dia efa misaintsaina zay avaly sahady eo am-piainona ianao. Ary midika zany fa efa tsy vonina ny aino azy ianao, fa efa vonina sahady ny amaly azy. Ny faharoa dia ny hoe fisaintsainana mialoha indrindra ny resaka moraly na ny sermona mba hananaranao azy raha vao vita ny teniny. Midika ihany koa zany fa tsy te halala zay tena olana ianao, fa ny lalàna sy ny fitsipika ihany no mahamaika anao. Fadio ny fitsarana aingana loatra ny fietsiny sy izay nataony, ny fiteniny avelao izy aloha anazava. Fadio ihany koa ny fanamelohana, manimba no maizy azy zany, vao maika ampikorotana izany. Fa raha tena hitanao fa misy tsy mety nataony dia tario moramora izy anakatra raha zay tena vahaolana tokony ataony na ny tokony ho tanterahany. Ijery anakatra ianao, so mbola misy vahaolana hafa tsaratsara kokoa aza isafidiana na azo safidianina. Ary amin'izay dia tsy mamoaka fitsarana na manameloka ianao, fa manampy azy anitsy tena izany. Ary tsika raha miresaka momba ny ankizy eto dia azadino fa maseminera azy, dia ao an-tokantrano no miainga izy io, fa mankany amin'ny fiarahamonina ihany koa, ary zany modely izany dia tokony ampiarina amin'ireo fifanerasera amintsika rehetra. Fanontaniana fahaenina teny hoe ahoana ny fomba nanehoan'i Jesosy izany fidinana izany? Ahoana ny fomba nanehoan'i Jesosy izany fidinana izany? Filipianina 2:2 ka ny 5-7. Filipianina 2:2 ka ny 5-7 dia mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho aminareo izao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirana mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanina ny tenany tamin'ny naka ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Aoka ny ray aman-dreny rehetra aka modely avy amin'i Jesosy, midina eo amin'ny toeran'ny ankizy. Aoka ny mpifanerasera rehetra aka modely an'i Jesosy, midina eo amin'ny toeran'ny olona zay miresaka amintsika. Ary ny hoe naka ny natiorany olombelona Jesosy dia midika mihitsy eo amin'ny fitezana fa misy fotoana ilaintsika miara-mitoetra sy miara-milalao aminy, miara-mipetraka aminy, mandinika azy, miara-manatanteraka zay zavatra manahirana raha namana no resahana, na ny havana no resahana. Milalao ireo kilalaony, manao baolina miaraka aminy,
manao kivarivary agnamba raha tovovavy kely, manao kanety raha miaraka aminy raha lehilahy kely, manao dimbaza miara-milalao amin'izy ireo. Ary am'ireny fotoana ireny no afantarantsika sy ainotsika azy ary mampisokatra bebe kokoa ny fony izany rehefa manao izany isika. Nahoana ny tsy mahomby eo amin'ny fitezana ny ankamaroan'ny ray aman-dreny satria tsy namany zanany izy. Ny mpinamana, ny mpisakaiza de miara-mitsangatsangana, miara-milalao, tsy mifanafina, tsy amby ara-telo. Marina fa mety misy ahiahy ao anatsika ao hoe sao tsy ho ajain'ny ankizy raha miara-misangy aminy, raha miara-mifampitolona aminy, raha miara-milalao aminy, fa tsotra ny valiny. Midina jereo ny namany fa ajainy ny namany. Ary zay teny namany dia arahany avokoa. Tsy mampidina ny tomba ambiditsika eo mason'ny ankizy zany, fa vo maika aza irere ihany, fa izy no manana ray aman-dreny akaiky ny fony. Ary tsy hamitaka anao intsony izy satria sarobidy aminy nazahoanao ny fony. Anisan'ny fomba ny Kristy ihany koa zany raha nifanesera tamin'ny olona izy satria nifangaro tamin'ny olona izy, nanome zay ilain'ny olona izy, niara-niasa tamin'ny olona izy. Ary rehefa azonao zay le fifandraisana ety de ety zay de takatrao sahady ny zavatra tiany ambara, efa maneho fiainona sahady zany, ary lasa sarobidy eo mason'ny olona iray ianao hoe namana matoky satria mahay miaino azy. Fantalina fafito de hoe inona ny zavatra nomarean'i Jesosy na dia tonga olona tetỳ an-tany azy izy. Jaona 9:7-10. Jaona 9:7-10 dia hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe na dia manambara ny tenako aza aho, dia marina ny fanambarako, satria fantatro zay niaviako sy izay aleako. Fa ianareo kosa tsy malala zay viako na izay aleako. Zany hoe na de nidina teo amin'ny toerantsika azy Jesosy, de nalala tsara izy lay iraka no tanterahany, ary tsy adininy ny tena natiora niaviany. Ray aman-dreny malala, ry mpanabe malala, ho antsika vonona ny fanerasera-pombiazana malala, dia aoka tsy ho adino ihany koa ny miara-milalao, ny miara-misangy amin'ny ankizy, manao zay asa ho tanterahany reo namantsika. Fa aza adino ny antom-pisinao, ny fiavianao, de tsy manampy azy am'le fiainana eto an-tany fotsiny, fa mitarika azy any am'le fiainana mandrakizay. Hoe le mpanabe malaza iray manao hoe amin'ny fakandrivotra ozy de tokony lalao iaraka amin'ny ankizy ianao tahaky ny ankizy milalao amin'ny fisainan'ny mpanabe. Ary eo am'ireny ohatra ireny no ametrahanao tsikelikely eo aminy ny filana fifampiainona, ny filana fifampiaverana, ary ny filana fitsipika. Ny fidinanao zany miaraka milalao amin'ny ankizy de ametrahanao aminy aminy koa lay fahaizana miaino. Tsy hoe ianao miaino azy fotsiny, fa lasa mitarika azy iaino koa zany, lasa mitarika azy ihevitra ny hafa koa zany, ary mitarika azy anaja ny fitsipika izany. Nidiny Jesosy haka ny toeran'ny olombelona, kanefa nametraka le iraka zay ho tanterahana izy, ary natiora niaviany Jesosy. Ino ihany koa no torohevitra afaka manampy izany. De zao, rehefa miaino de resaka teknika ity, rehefa miaino de aza manapaka teny rehefa miaino. Tsy hoe manapaka ny teninao fa manohy, na hoe ny anao vo maniry ny ahy fa mamelana, enoy aloha aza tapahana, aoka ifantoka tsara, mametra le fanontaniana tsotra midika fahalianana toy ny hoe naninona tsara hoe izy teo zany mametra fiteny misy fitanam-po rehefa mitantara izy zay midika fa azonao tsara zay lazainy toy ny hoe why ndray mazana be zany sy ny sisa sy ny sisa. Miomeza rehefa tokony ome, ary maneho hoe endrika malahelo rehefa tokony alahelo. Aza fenina raha tsy maharesy lahatra anao lay izy, azay hoy moramora amin'ny endrikao, nefa velao izy no hikaroka sy safidy fa aza tolorana, indrindra raha sosikevitra no atao. Santionany any reo ry havana malala, santionany any reo ry mpijery malala, ry mpieno malala,
fa mbola afaka manitatra ny fahalalana amin'ny tahiri-kevitra hafa isika. Fa ny fandriko amin'ity takariva fahadimy ity dia mba hanananao izay fahaizana miaino ny hafa izay. Tsy hoe miaino mba hamaly ianao, fa miaino mba hamantatra le tiany ambara aminao ka afahanao manampy azy. Natoran'Andriamanitra ny miaino, ka na izy aza Andriamanitra nidina naka ny toeran'ny olona, andeo nanantsika koa izany fanetretena izany, midina amin'ny toeran'ny olona ianotsika ka mba antsika ihaino azy. Aoka tsy ho tafalatsaka ao amin'ny fandrika ilay fahavalo, ka hahatonga antsika alaky hiteny mandrakariva fa tsy vonona ny haino mihitsy, fa kosa hanokana fotoana ihainona misimisy kokoa mba ahafahantsika manampy reo mpifanerasera amintsika. Amen. Ivavaka isika. Raha eo zany tokoa no fandrinay amin'ity takariva ity, dia mba nananay zany toetranao zany Ray Malalo. Mamelany neto tsy famendrehanay tamin'ny lasa, fa amin'izao sesy zao Ray Malalo, aoka ny tokantranonay dia tokantrano anjakan'ny fahaizana miaino. Ny fifandraisanay amin'ny hafa dia ampiaranay zany fahaizana miaino izany, ka eo ampiainonay Ray Malalo, meo anay ny fahaizana matakatra ny vahaolana avy aminao, ka hanomezanay izany ho amin'ny mpiara-belona aminay. Hitazo tokantrano izao ianao ary hitany tsirairay avy aminay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.